Araka izay hitanareo zay dia MC Lafatra Pikabary, maître de cérémonie, animateur no miresaka aminareo. Manasa mpanajanatsika rehetra izay mpanaraka ny Malagasy TV, tompo klasy eto Ambovavy, fa izahay ato amin'ny Malagasy TV dia mandray an-tanana tanteraka ho anareo espace, ho anareo orinasa, ho anareo izay mikarakara karazana tolobarotra sy dokam-barotra isan-karazany. Dia vonona zany izahay mihitsy no manantona any amin'ny toerana misy anareo hoe mba tianareo alaza, mba tianareo fantatry ny olona bebe kokoa. Dia manana tolotra miavaka izahay ka dia asaina zany isika menakavy mba tsy hisalasala, indrindra ianareo orinasa vao misandratra, orinasa madinika, orinasa efa ngeza be reny, te hanao an'ilay antsoina hoe fampahafantarana goavana, fampahafantarana mafonja ihany koa. Raha misy karazana ohatrany hoe fampisehoana lanonana ataon'ny artista ihany koa dia asaina ianareo mba hifandray aminay satria misy tolotra mahafinaritra be mihitsy ho ataonay eto amin'ny Malagasy TV. Misy an'io numéro téléphone-io tompo klasy eto Ambovavy ahafahantsika mifampiantso. Eo ihany koa moa ny page-ny Malagasy TV na tonga dia miresaka amin'ny MC Lafatra mivantana ianareo dia mifampiresaka isika. Alamina ny fotoana dia ny angaviana aminareo fotsiny mba somary miteny meloa kely ianareo satria mba ilana an'ilay mifanindry zany dia tonga izahay manantona ny anareo, mampafantatra ny orinasanareo, manao inona ianareo, inona ny activité ianareo dia manolo-tanana zany izahay ato amin'ny Malagasy TV ampafantatra ny tolobarotra, ny zavatra fety karakarainareo, indrindra ianareo espace izay maniry ny ampafantatra misimisy kokoa ny service izay ao aminareo zany. Dia manasa anareo izahay hifandray fa ataonay ny ezaka rehetra sy ny fomba rehetra mba andefasana izany eto amin'ny Malagasy TV. Misy famerenana matetika moa zany atao amin'izany ankoatra ny mandeha amin'ny fahitalavitra dia ho averimberina amin'ny radio ihany koa ary mandeha amin'ny page official ny Malagasy TV izany karazana hoe publi, reportage, publicité izay alefanareo zany ka dia misaotra ary tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous suivez toujours Malagasy TV. C'est MC Xayan à la présentation, organisateur événementiel, chorégraphe et danseur professionnel, bien sûr, et maître de cérémonie. Nous vous offrons une offre spéciale, une offre exceptionnelle pour vos événements. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Veuillez nous contacter ici en bas. Vous voyez notre Facebook, vous voyez aussi le téléphone. Alors, pour de plus amples informations, n'hésitez pas à appeler. Venez, on va vous aider. On va vous faire un grand plaisir pour vous donner beaucoup de satisfaction pour vos événements. Merci.